VATSIM-PITAHIANA ho anao anio, VATSIM-PITAHIANA ho anao anio. Izay hitantsika ho amin'ny fitomaniana fahatelo, andininy faharaiky amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo manao hoe: fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrapony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ho. Andriamanitra izay Andriamanitray, Andriamanitra izay miaraka aminay mandrakizay, araka ny teninao mampahery anay mandrakariva, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra araka ny habeny famindrapony. Ny zanak'olombelona matetika maniasia, manao izay tsy marina ary ny ratsy mandrakariva ny ataonay. Araka izany anefa dia ianao mbola nampahery anay fa hoy ianao hoe tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia niara-tsinay olombelona raha ne Jesosy, araka ny teninao hoe izahay raha vao mifoha maraina dia fa ratsy ny ao anatin'ny eritreritray. Ka androany Jesosy amboary zahay mba ho tonga vongana vaovao eo amin'ny fanatrehanao Jesosy, mba tsy ho hanary anay ianao ary tsy sitraka ao mampahory anay zanak'olombelona, fa eo ianao miaraka aminay mandrakariva. Dia aoka Jesosy ny foko sy ny fonao araka ny teninao hitebo iray. Dia ho anao rery ihany Jesosy ny saotra, ny dera, ny haja ary ny voninahitra fa mendrika ianao izany. Amen.